La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Dans le Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny tendancy reality miaraka amin'ny logité. Extra propre? Tsy manimba lamba mihitsy. Extra propre, tompony fahadiovana manolotra ho anao. Tsara ny Yellow Band. Matsiro coucou. Ma fille chérie. Le goût encore plus goûteux du beurre dans le JT avec Yellow Band. Ity, yaourt authentique, naturellement très bon. Mahazo hery sy tanjaka isan'andro miaraka amin'ny yaourt Ity atao anatin'ny le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falatran'izay miarabantsika rehetra mpanaraka ny le JT amin'izao asabotsy fadimy amin'ny roapolo ny volana jolay izao efa vaovao ny olana teknika nitranga teo ary dia inona fa dia itoy tsy misy tomika intsony ity le JT ity. Raha ny rivaka ina dia miarabantsika rehetra nity dia manaraka ny fampalalam-baovao mitita kariba ity manasanao izahay anaraka izany hatramin'ny farany indro atolotra antsika vetrany ary ireo lohateny vaovao misy miadana tamin'ny ity andro aniny ity. Ankoatra ny fanadinana ofisialy dia tsikaritra fa ambony dia ambony tahapahombiazan'ny mpianatra ho an'ny fanadinana fifindran-kilasy. Mitoetra any amin'izao fotoana izao ny didipoitra VB ho an'ny androany dia tetsy amin'ny hôpitaly HGR indray no nanaovana izay etsi-piamamaimpona izay. Nahitana vaksiny fanefitra kosa ny aretina tazimoka fantatra moa fa ry zareo britanika no nahita izay fanefitra izay. Ao anatin'ny tapany faharoa kosa no anarantsika ny oyanao nanontaniana ireo sendra ny mpanao gazety ny Dreamina mahakasika ny anaran'ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta. Ho an'ny insolita kosa indray dia tantaran'ity zazalahy kely iray teratany sinoa ity no arahintsika manan-talenta tokoa izy ary ao anatin'ny insolita no alalantsika bebe kokoa ny momba azy. Dia manasanao izay araka aminay hatramin'ny farany ny tenako sisony Andremirina no anolotra anao vetrany ny actu. Eo amin'ny lafiny fampianarana avy hatrany ny valy io arivo tokony ho tamin'ny 10 ora ny fanadinana CEPE ny teto Antananarivo izay fivoahany valim-panadinana izay tsy mbola fantatra moa ny isa mazava ao anatin'ny tahapahombiazana fa raha ny tombatombana hatreto dia manodidina ny 700 isanjato ka hatramin'ny 20 isanjato no afaka atao anatin'izay fanadinana CEPE izay ary dia hoentina antsika etiany moa ny fizotran'ny fakan'ireo ankizy ny valiny teto Antananarivo araka izay hita izay fa miresaka n'izay vaovao ny fanadinan'izay hatransika dia fantatra kosa fa manodidina ny 20 isanjato eo ny tahapahombiazana eo amin'ireo fanadinana fifindrana kilasy izany hoe tsy ny fanadinana ofisialy raha ny sekoly maromaro ny tsidianay teto amin'ny Dreamina araka izao fanadihadiana miaro sorody ravaka izao. Tsara ny tahapahombiazan'ny taom-pianarana 12 sy 12 ho an'ity sekoly ambaratonga fototra eto Ankorondrano ity. Mahatratra 520 isanjato ny ankizy mifindra kilasy na dia misedra olana ara-tsakafo aza ny 70 isanjato ny ankizy madinika manovo fahalalana eto. Ankoatra ny sakafo, tsapan'ny tompon'andraikitra ato amin'ity EPP ity fa singa manampy ny mpianatra azona vokatra tsara ny fampiny fitaovana ampiasaina. Fitaovam-pianarana izay tsy nanana ny 80 isanjato ny mpianatra teto telo taona lasa izay. Tena misy akony be dia be mihitsy ny raha hoe tsy ampy fitaovana dia ankizy dia mokamo misy mianatra fa teto aminay izany aloha dia nandritra ny taona dia tena hoe ampy tanteraka ny fitaovana satria rehefa lany ny kahiny ankizy dia makaty amin'ny birao. Ireo ilay
ankizy le tsy de azahoana vokatra ireo zany reo le ankizy matetika tsy ampy sakafo. Izay zavatra izay zany tena olana lehibe mihitsy fa izay mba angatahana fanampiana ny fanjakana zany hoe eo amin'le resaka cantine zany raha misy io dia tena angamba dia tsara mihitsy ny vokatra zany. Na somary mbola matoritory aza ny mpianatra ao anatin'ny 3 volana voalohany, tsy vitsy amin'izy ireo no milofo amin'izay fianarana izay, indrindra mandritra ny 3 volana fahatelo, fotoana atokana ho an'ny fanadinana ifindrana kilasy. Mba hampiakarana ny taham-pahombiazan'ny mpianatra, misy amin'ireo sekoly tsy miankina eto an-drenivohitra no manao kory manokana mandritra ny adiny iray, aorian'ny ora firavana amin'ny atoandro na amin'ny hariva. Zay koa mahafantatra hoe ty ankizy ty tokony manao apina dia rehefa mirava ny sekoly dia manao mbola mijanona izy zany, mbola mianatra amin'ny mpampianatra, manao course moa filaza azy. Dia zay zany mampiakatra an'le taux de réussite ato aminay. 50% ny ankizy zany manaraka an'izay cours particulier zay. Singa iray ahafahana mitaratra ny lazan'ny sekoly ny taham-pahombiazan'ny mpianatra ao aminy. Tsy ny fanadinana fifindrana kilasy ihany no hijerena ny fidinana na ny fiakarana izay taham-pahombiazana izay, fa eo ihany koa ny vokam-panadinam-panjakana. Anisany akaiky indrindra amin'izany ohatra ny fanadinana CEPE izay vinavinaina hivaly ny faran'ity herinandro ity ho an'ny eto Antananarivo. Bisy irahira fety no nentin' ireo sekoly manamarika ny fiafaran'ny taom-pianarana sy ny fidirana amin'ny fialan-tsasatra lehibe. Miravoravo sy makaina kely taorian'ny fiatrehana ny fanadinana 3 volana fahatelo farany ireo ankizy noho izany. Sekoly kely anankiray teny Beravina teny izay no hoentiny Tsioryrandrianjaka sy Voara Ravena Antsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Zary efa lasa fomba fanao rehefa mifarana toy izao ny taom-pianarana, ny karazana fety kely samihafa ho an'ireo sekoly, ary dia mandray anjara sy efa nivonina tamin'izany avokoa na ny kely na ny lehibe. Karazan'ny mirindra amin'ireo hira malagasy fatan-daza toy ny afindrafindrao, ny fanehoana ny maha malagasy ihany koa. Iray volana mialohan'ny anombohan'ny fanadinana mamarana ny 3 volana fahatelo no anaovana ny famerenana. Manamarika ny fidirana amin'ny fialan-tsasatra lehibe ary ny fidirana tsy ho ela amina taom-pianarana vaovao ihany koa no mazana antony anaovana ny fety tahaka izao. Mba mampifalifaly ny ankizy zany dia mahafinaritra manao fety ohatr'izao mba mampiavlavy ny ankizy alohan'ny andehana amin'ny vacances satria vao avy nanao fanadinana be ny ankizy teo. Isan'ireo ny konikonina fety kely ireo mpianatra sy mpampianatra teto anivon'ny sekoly Ambaratonga Fototra izay naoriny ny fikambanana ilo. Ireo ankizy avy amina fianakaviana tena sahirana ara-pivelomana sy ireo kamboty no manohy fianarana eto hatramin'izy roa ny sekoly roa taona lasay. Miisa 10 ireo mpianatra mandrato fahalalana eto anivon'ity sekoly eto Beravina ity, ary ankoatra ny fampianarana amin'ny Ambaratonga Fototra dia misy ihany koa ny fampiofanana arakasa momba ny zaitra izay maimaim-poana ho an'ireo tanora sy zatovo izay maniry niditra amin'ny sehatry ny asa nefa tsy mbola nahita fianarana firy. Andro lehibe ny androandroany ho an'ireo ankizy ka samy nianjaika ireo fitafy tsara indrindra ananan'izy ireo. Ny association efa nisy nanomboka tamin'ny 2007 dia ny antony nitsanganan'ny association dia satria nisy ireo ray aman-dreny sahirana tsy afaka nampianatra ny zanany tamin'izany nanantona ny association mba nampianatra ireo dia teo niteraka ny association dia ny antom-pisiny zany dia mba hanampy an'ireo ray aman-dreny sy ny ankizy sahirana amin'ny fianarana indrindra. Dia misy fikambanana ihany manampy indraindray fa tsy hoe tena permanent, dia izay mahatonga ilay hoe mbola sahirana tena sahirana ny association dia mitola mitady mpanampy ara-bola. Amin'ny ankapobeny mendrika ny ifety sy faly toy izao tokoa ireo ankizy satria tsara ny
nivokatra teto anivon'ity sekoly ity ho an'ny taom-pianarana 4/25 nisondritra kilasy avokoa mantsy ireo ankizy. Nivokatry ny fanadina-panjakana CEPE sisa no andrasana anamafy izany satria dia mpianatra miisa 3 no nandray anjara tamin'izany. Miditra tanteraka anatin'ny fialan-tsasatra lehibe ny ankizy malagasy manerana ny nosy, ankoatra ireo mbola hiatrika ny fanadina-panjakana BEPC sy BACA ihany koa. Ny volana oktobra ho avy izao indray miaona amin'ny penina sy ny kahie. Zanatin'izay tontolo ny ankizy izay atanisika mahakasika inday fototra ny didipotra. Toeratra ny fikarakarana didipotra faobe ny fanalana sy anamavanana ny fahaserana ny rotony indrindra moa fa ireo ray aman-dreny tsy matakatra ny sarany izay didipotra izay ankoatra ireo karakarainy ny fikambanana dia manana ny anjara didipotra faobe ihany koa ny hôpitaly lehibe toa ny HGR nanatrika izany teny toerana angoany Andry Lalaina Andriamasy sy Anjara Kotomoray. Tsy toy ny mahazatratra izay hoe vita vetivety sady misy mpanaraka fa onjonjon'ilay zaza hodidina samirery sy somary lela kely no sady miditra bloky mihitsy ireto zazalahy natao didipotra teto amin'ny HGR Anosy androany ireto. Mazava azy fa mametraka ny fenitra ho an'ny fahasalamana izy ireo. Ny tena mahafinaritra amin'izy ity zany dia ity zany tena mba menay an'le ho an'le manao didipotra faoboa rehetrarehetra hoe ny tena fanaovana azy araka ny le tokony misy. Tsy hoe koa tsy mety le atao any amin'ny toerana fa mba manao zavatra tena hoe ara-dalàna zany ao anatin'ny tena bloky tena madio tanteraka tokoa manao fitaovana rehetrarehetra ary fomba ary misy fandaniana le izy nefa fandaniana fanasoavana amin'ny vahoaka le izy. Nazava ny safidin'ny ray aman-dreny izay nitondra ny zanany tety amin'ny HGR androany satria ankoatra ny tombony amin'ny fahadiovana dia azo antoka kokoa ny fahasalaman'ny zanany. Ny ahasoan'ny zanaka ny tena tanjona matoa hoe tena naovana didy ohatr'izao izy dia mitady ny tsaratsara kokoa hatrany dia matoky izay fa hôpitaly lehibe ito dia hôpitaly vita zavatra tsara dia izay ny antony tsy ahafitananay anazy. Itsy andana nefa dia mpitsabo avy amin'ny sampandrala ministeran'ny fahasalamana avy eto amin'ny faritra Analamanga no mandidy an'ireto ankizy teto amin'ny CSB2 Andravoahangy androany ireto. Didipotra faobe izay karakarany fikambanana ambalam-bahoaka ho an'ireo vahoaka sahirana tsy mahatakatra ny sara fanaovana didipotra. Mariana taona fa ny didipotra ara-pomba moderna dia manodidina ny 3 alina ariary na 5,4 alina ariary amin'izao ka noho izay fahalafosan'izay dia natao izao ho fitsinjovana amin'ny vahoaka madinika zany. Amin'izao fiainan'izao tena mailana be zany fa 3 alina zany tena lafo be zany 3 alina zany fa misaotra birana fitondram-panjakana aveko tsara mihitsy misaotra fitondram-panjakana mikarakara amin'ny vahoaka madinika ohatr'izao dia misaotra bezakana azy ary tena tsara indrindra dia aloha ito foana ny zavatra misy ohatr'izao izy ataony. Na any amina hôpitaly lehibe na any amin'ny roterim-pahasalamana tsotra sy tsy miankina dia tsy misy afa-tsy ny fitandrona fahadiovana sy fahasalamana ho amin'ny tombotsoan'ny zaza atao didipotra ihany no tokony jeren'ny ray aman-dreny raha araka ny afatra napetraka ministra ny fahasalamam-bahoaka androany. Eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany dia mitohy indray ny fandefasan'ny gouvernementa japonais ireo mpilatsaka amin'ny sitrapo eto Madagasikara raha toa ka niato nandritry ny taona maro izany. Ireo mpilatsaka amin'ny sitrapo ireo dia miasa eo amin'ny sehatra isan-karazany toy ny fahasalamana nanaraka sasany tamin'izany Andry Lalaina Andriamasy sy Anjara Kotomoray. Furahi si tukubaki. Fali yako miaraba analeo reja tenkamanachika etoala. Humina naraku porontera JOCB jika amini sehatini pasalamambaoka infirmiera izaho. Efa teto Madagasikara ny marimarina kokoa ny asa tao amin'ny sehatra ny fahasalamana Tantsoromandidy Sakurai Fumi pirotsaka ny sitrapo japonais noho izao miveriny eto izao indray. Na dia mafy aza ny asa tamin'izany raha araka ny fitantarana dia nafinaritra ny fiara-miasa teo amin'ireo malagasy mpanentana ara-pahasalamana. Tamin'ny 2010-2011 niasa tany Legion Banguraba dia tena ambanivohitra miasa ny ambanivohitra dia manao sensibilisation ny manasa tanana sakafo ara-pahasalamana na momba ny moustiquaire any tazomoka na vaccine fa rehefa miasa dia miaraka amin'ny COSAN agent communautaire ACN miasa ny Sekalin dia izy ireo tena mazoto miasa dia rehefa mazoto miasa izy ireo dia izaho koa tena afapo dia miaraka manentana foana
dia ohatra mandeha tongotra lavitra be any 100 kilometatra mandeha dia mitady olona maromaro dia manao sensibilisation. voahiraka hiasany amin'ny tobi-pahasalamana mahajanga indray izy ao anatin'ny roa taona raisy no fifaliana trano manao asan-tsitrapo toy izany koa reto namany dimy mianada izay andeha hanao asan-tsitrapo momba ny fahasalamana sy fampianarana ary fanofanana arasa any mahajanga sy Antsirabe, Betafo, Sakay sy ny maro hafa. Manana tumpaka Hirominu anaraku hampianaja asatanana tamini ONG Chinjanjara ani Antsirabe za Manana tumpaka Maminu anaraku Hanintana ani ambani buja za de hiasa ani Sakai. Mana una tuntuku kotanu anaraku panintana ni tanurata de hiasa ani Betafu. Misocha miarua tuntuku. Ilaina sady fanotra ho an'ny fampandroana raha teo ny fisindram-polotsaka an-tsitrapo any amin'ny firenena iray. Misitraka izany sika satria fananika ny 7,000 eo ireo polotsaka an-tsitrapo avy eto an-toerana sy avy any ivelany eto Madagasikara. Ny volontariat zany dia fanaingana avy amin'ny firenena mikambana mihitsy izy io ny amin'ny hoe raha te hampandroso ny firenena iray dia engaviana mba hisy ny famolavolana hetsika porotsaka an-tsitrapo ary ny firotsahana an-tsitrapo zany eto Madagasikara dia ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana no manao ny fandrandrana azy ary efa manao asa mivantana zay zao dia ny ranobe nandalo teto Madagasikara reny dia volontaire marobe no nrotsaka nandeha nanampy ny tafika, nanampy ny zandary, nanampy ny pompier, naka ny olona tany ampovoan'ny rano. Malona tolotra tampo ofisaly izy eny Menada ireto, izay polotsaka an-tsitrapo avy amin'ny fitondrana japonais indray. Rehefa niato izany, tamin'ny taona 2021 no fisian'ny krizy. Resaka ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany any sika dia resaka ny vaovao avy any ivelany aty Afrika. Nigadina omalialy natao Kenya ny filoham-pirenena Amerikana Barack Obama raha ny nambarany dia tsy famangina ny fianakaviany loatra no antondiany any an-toerana fa hamonjy ny fihaonana ny tampony iraisam-pirenena mahakasika ny sehatry ny fandrarana ary tafy ihany koa amin'ny filoham-pirenena Kenyana Uhuru Kenyatta mahakasika ny lafiny ara-toekarena fantatra moa fa rahampitso alahady ny tenany no anaingy ho an'ny Etiopia. Fanampanazavana rehetrany ary. Tonga omaly ariva tao Kenya ny filoham-pirenena Amerikana Barack Obama. Ny andry fatratra azy moa ireo vahoaka Kenyana amin'ity fitsidiany voalohany an-tandrazana ity. Nitsena azy teo patongavana ny filoha Kenyana Uhuru Kenyatta sy ny solotenan'ireo fianakaviany monina ao Kenya izay niarany sakafo tamin'ny andro nahatongavany. Tsy famangina nefa no tena antondiany filoha Barack Obama taty an-toerana fa andray anjara ao anatin'ny fihaonana ny tampony iraisam-pirenena momba ny fandraharana. Ary tafa amin'ny filoha Kenyana mikasika ny lafiny ara-toekarena sy ny fanajana ny zon'olombelona ary indrindra ny lafiny fandriampahalemana. Kenya raha teo mantsy dia isan'ireo firenena voakasika mafy amin'ny fanafiana ataon'ireo vondrona mpampiororo Shebab. Nanambara moa ny filoha Barack Obama fa na dia maro aza ny fanampy sy ny ezaka tokony atao dia toerana ahitana olona mazoto miasa aty Afrika ary tsy mitsamby ny fifanakalozana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Aritra 2 andro ny dian'ny filoha Barack Obama aty Kenya ary entitra dia entitra ny fitandronan'ny filaminana aty an-toerana amin'izao fandalovany eto Kenya izao. Fantatra fa ny alahady avy izao no anaingy ho an'ny Etiopia ny tenany ary hamonjy ny foibe ny vondrona Afrikana. Ampijanona any ivelany ihany sika saingy tena any ivelan'ny tany mihitsy indray kosa.
azo atao hoe vaovao somary afakely ihany izy ity rizadaina satria dia sambany hatramin'izay no nahitana planeta mitovitovy rafitra amin'ny tany. Kepler 452b no anarany ity planeta vaovao hitan'ireo manampahaizana avy eo anivon'ny NASA ity. Noho izy io mitovitovy rafitra amin'ny tany izay dia nambarany ireto manampahaizana ireto fa azo iainan'ny olombelona tsara ny planeta 452b. La NASA annonce avoir découvert une exoplanète cousine de Kepler 452b no anarany ity planeta vaovao hitan'ireo manampahaizana avao amin'ny NASA. Sambany hatramin'izay no nahitana planeta mitovitovy rafitra amin'ny tany, izany hoe misy masoandro ary mitoetra eo amin'ny faritra azo iainan'ny olombelona raha oharina amin'ny elanelan'ny masoandrony. Raha mandritra ny 527 andro no iodinan'ny tany amin'ny masoandro dia 527 andro kosa no anaovany Kepler 452 izany. Efa marobe moa ireo antsoina hoe exoplanète hitan'ireo manampahaizana avy eo amin'ny NASA tamin'ny alalan'ny télescope Kepler, fa ny tena nampiavaka ity farany dia noho izy heverina fa azo iainana na dia mbola tsy voamarin'ireo manampahaizana aza ny firafitra ao anatin'ity planeta vaovao ity. Ary hijanona ny ivelany hatrany isika amina vaovao izay mety mahaliana sy mahakasika ny malagasy ihany koa. Vaovao tsara ampiena ny tahampahafatesana vokatry ny tazomoka tokoa ity vaovao manaraka ity. Nahita vaksiny anoherana io aretina io mantsy ireo manampahaizana britanika. Tsara ireo vokatry ny fanandramana saingy mbola nanome fahazon-dalana ny amin'ny fampiarana azy ny vondrona iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS. Ny andindin'izay avy hatrany ary. Mahatratra 4 alina sy 10 metsy ireo namony ainy vokatry ny aretina tazomoka manerana izao tontolo izao tamin'ny taondasy. Ny 5 isanjaton'ireo teto Afrika avokoa ary ny 3 ampahefany dia zaza sy ankizy latsaky ny 5 taona avokoa. Niezaka ny nitady vahaolana manoloana izany ireo manampahaizana ka nahita vaksiny izay vinanina ny hiatra tsy well. RTSS na Moskirix no anarana nampitondraina ny vaksiny enti-miady amin'ny fianaky ny tazomoka ary orinasa sy ivitoerana lehibe mpamokatra fanafody britanika no namolavolo io vaksiny io. Ity vaksiny ity no voka-pikaroana tsara indrindra hita momba ny aretina tazomoka tato anatin'ny 100 taona na dia tsy miaro tanteraka amin'ny tazomoka ary fa mampiaina hatramin'ny 2 ny ireo takaitra entin'ireo marary ny tazomoka. Mbola ilana ny fahazon-dalana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena momba ny fahasalamana ny fampiasana azy saingy efa hita taratra sahady ny fahombiazany amin'ireo fanandramana izay atao amin'izao fotoana izao. Vaovao tsara araka izany ho an'ireo firenena aty Afrika ny fisiany io vaksiny io, isan'izany Madagasikara izay tena anjakan'ny aretina tazomoka tokoa. Izay ny mahakasika ireny vaovao iraisam-pirenena ireny fa iverina eto Antananarivo kosa isika ho any amin'ny anaraka ireo vaovao ny faritra. Eo an'ny Tomasina any amin'ny faritra Atsinanana iny isika ny maromana kokoa. Ny faritra Atsinanana izay anisan'ny malaza ihany koa amin'ny fananana ny renirano ny Pangalanina, toerana iray izay atao hoe maromaro ihany zava-mitranga manodidina azy ao anatin'izay ohatra ny asa fitanterana, ny fitsangatsanganana ihany koa an'ireo mpitsangatsangana sy ireo mpizahatany. Misy ihany koa ny fijerena anisan'ny rem-pirenena ity Pangalanina ity ary dia resaka ny mahakasika sy ny manodididina izay fiainana manodidina ny renirano izay Benjara Albera. Araka nefa notanterina tamintsika dia fototry ny fiveloman'ny ponina tokoa ity lakan-drano ny Pangalanina ity. Karazana asa maro araka izany no miforona amin'izy ity. Anisan'izany ny lafin'ny fitaterana izay hoentintsika eto anio. Lakana misy motera toy itony ampouliny no mifamezivezy eto isan'andro ankoatran'ireo lakana voizy tanana izay misy maro tokoa. Ireo lakana misy motera izay voatokana hitateran'olona sy hitaterana ihany koa ireo entana avy any ambanivohitra makany Tomasina ary ny avy any Tomasina makany ambanivohitra. Raha ho an'ireo lakana misy motera izay mizara roa dia misy ny natao fitateran'olona fotsiny izay arakaraky ny habeny, misy ny kelikely izay tsy mahazaka fa tsy olona 4 na 9, misy kosa ireo mahazaka olona hatrany amin'ny 530. Sahala amin'ity hitantsika eto ity 3 ariary na 4 ariary no saran-dalana. Raha mitondra entana moa dia sara ny hafa indray. Misy ihany koa ireo sady afaka mitondra olona no afaka mitondra entana toy itony. Misy ihany koa ireo lakana eto izay tsy mitondra fa tsy ireo vahiny mpizahatany. Zay zao raha vao saison zao mavita 3 fois anatin'ny andro raiky. Makaizavy moa zany zao? Mandeha Ankaninofy Tamatavy, Manambato Ankaninofy. Eo amin'ny tonga ny Avatomandry.
ay tonga hatrany Vatomandry nareo dia eo amin'ny 4 kilomètre eo zany zay zao raha ohatra hoe Tamatavy Ankaninofy 65 km Manambato Ankaninofy 25 km dia tonga Vatomandry ty zao mazaka 12 miaraka amin'ny bagazy nanomboka ny Madiny grève igny fogna zany somary vitsivitsy fa amizao zany izy efa manomboka efa tegna verina hoditra zao nambaran'ireo mpitondra lakana sendranay fa amin'ny ankapobeny dia tsy misy atahorana ny mandeha lakana amin'izy tony tsisy atahorana ka tsika manana gilet de sauvetage raha vao matahotra dia tsy maintsy manao gilet de sauvetage fa raha vao tsy matahotra dia afaka tsy manao akoatra ireo lakana misy motera ireo moa dia eo ihany koa ireo lakana voizy tanana izay misy amin'izy ireny ihany koa no mitatitra karazan'entana maro indrindra ireo vokatry ny tany izay hoentina amidy any andrenivohitra Tomasina olombelo tsy akoho ny fitenenana ary dia misy ary azo atao ny fiatonana amin'ny dia mba anaovana izany eny amin'ny morona sahala amin'ny eto amin'ity fiantsonana kely ity izay efa fantatry ny rehetra na ny mpitondra lakana izany na ny mpandeha ho fanaovana izany eny amin'ny morona rehetra eny ihany koa dia misy ny mpivarotra kafe sy mofo toy izao izay azon'ireo mpandeha sy mpitondra lakana iantsonana kely rehefa noana anisan'ny tena fafinaretana ireo mpandeha ny mijery ity tetezana ity rehefa mandalo eto Mahatsara indrindra ireo ankizy ity tetezana ity izay fiampitany lamasinina makany Tomasina taloha izay fantatra fa tamin'ny taona 1970 no efa tsy nampiasana azy ity intsony noho ny fahasimbany eo amin'ny vaovao politika dia ny fampielezan-kevitra hatrany no mbola malaza ny eto Antananarivo renivohitra manokana no jerentsika sy nazahoana vaovao hoarantsika avy hatrany izay vaovao ny fampielezan-kevitra zay avy amin'ireto kandida manaraka ireto Hery Ravalomanana, Erilala Ramanantsoa, Véronique Rajerson sy Lalao Ravalomanana. Vitako izao samby rehetra fa isika miara-manangana andeha isika hiara-narina ny arivo fampandrosoana ara teknika ny ilaina Antananarivo tepoka iangany fampandrosoana ny Madagasikara lisitra arivo mitambatra tarihan'ny Hery Ravalomanana kandida misokatra ao antsika vonona ifanolotanana amin'izay tsara sitrapo raiky amin'ny 3 Jolay 2024 vidio ny laharana fahafito Hery Ravalomanana ho be ny tanànana Antananarivo Fansuna Fale Atambaru Nietika Fale Iza medio Fale Anna Bentana Nasala Fale Tigareta Fale Anna Bentana Nasala Hery Ravalomanana Iumbola Fale Bentana Nasala Rana Ita Fumba Fale Bentana Nasala Iza medio Vitako izao samby rehetra fa isika miara-manangana andeha isika hiara-narina ny arivo fampandrosoana ara teknika ny ilaina Antananarivo tepoka iangany fampandrosoana ny Madagasikara lisitra arivo mitambatra tarihan'ny Hery Ravalomanana kandida misokatra ao antsika vonona ifanolotanana amin'izay tsara sitrapo raiky amin'ny 3 Jolay 2024 vidio ny laharana fahafito Hery Ravalomanana ho be ny tanànana Antananarivo manentana atsika hifidy ary manainga atsika rehetra aisa fidy larana fafito io ny atsika tsy vitako zao samy rery fa isika rehetra miara-manangana toy izao ary ny ataontsika amin'ny bulletin tokana larana fafito tapany mavo eto ary ny asitsika lavitondrona marika tapany mavo narotsaka numéro 7
lay fotoana nandrasatsika mametraka fana amin'ny anarana an'Antananarivo ny kandida laharana fahaenina atolotry ny antoko-tiako Madagasikara Lalaora Valomanana. Oro ny fony mahita ireo mpiray tanindrazana aminy milona anaty fahantrana lalina sy loto tsy kobagamba miavana anampy ireo mpiarabelona aminy ka hifofora mafy izany. Tsy olon'ny kabary neny Lalaora Valomanana fa miroso amin'ny fanatanterahana avy hatrany ireo fandaharana asa izay lahara-pahamehana ho an'tireny vohatra ity ary efa hita pirofo fa tsy olona anandrakandrana fa tena vonona sy sa ary mahavita. Teboka enina ny mandrafitra ny fandaharana asan'ny kandida laharana fahaenina. Mahazo ny anjarany avokoa na ny zokiolona na ny ankizy ary tsy hisy olatsa-danja na ray azy. Voapirofo rahateo izany mandritra ireo fitsidiana eran'ny tanàna fa liana amin'ny fiainonany etaetan'ny mponina ineny. Vokany dia tsy hanenina ny vahoaka ito arivo raha hifidy enina. Nandritra ny taona maro dia very ny asan'ny mahareny vohatra n'Antananarivo. Ny toe-tsaina simba, ny loto misavovona, ny vahoaka mianoka anaty fahantrana lalina ka tsy manana hery intsony hitsangana hiaro ny asan'ny tanàna misy azy. Tonga ny fotoana hanomezana ny fitantanana ho an'ny olona tena manam-piniavana sy fitiavana anarina marina n'Antananarivo. Mandritra ireo fididiana ny tanàna dia neny no ilay fanantenana vaovao andrendray ny vahoaka. Fidio be ny tanàna n'Antananarivo ineny laharana fahaenina. Lalaora Valomanana sa manao fanamby anarina n'Antananarivo. Sami malagasy iray iray vatsy dia androsina zasy anao dia hitady fianam-bavao kandida 02 iny atsika matavision iano fidiny makopy anao efa kopy anao ratsy nge Antananarivo mba misy namana ihany mivoaka any ivelany any raha misy renivohitra ratsy Antananarivo ny ratsy indrindra amin'ny renivohim-pirenena zay jerena. Jaly be zay tompoko maimbo be eto miandro bisy ody any Sabotsina mea zay nijoro eto tsisy bisy mijanona mihitsiny. Le fako misavovona be tsy hisy paka dia tsy maintsy ariren'ny olona eo amin'izay mety ametsahan azy fa tsy ataony ao anaty baka tsony. Na ny olona manodidididina varotra mitady vola sy ny olona varotra mandehandeha eto ara mandeha daholo fa tsy mazaka an'le fofona maimbo be. Mifako miparitaka eraky ny arabe. Efa jereo amin'izao mifangaro amin'ny rano madio dia mahatonga an'le otrika aretina amin'le vahoaka le izy. Normal angera misy peste eto. Tokony midina aty mihitsy ilay fitondram-panjakana mba hijery akaiky an'le zavatra ohatr'izao. Tokony hoe etsy mifanaripako dia izay mihinan-kanina tonga dia atsipy eo le fako. Ary tokony averina le ohatran'ny fampisovana fako reny le fanasiana fombombo sy ny any nefa tonga eo hitondra eo aloha eo no vahaolana mety avahany eo. Matavisio Madame Arlala numéro 2. Hitako tamin'ny télévision izy sady midina teny amin'ny faritra tanàna iva aty. Dia miangavy an-tanandreo mpitondra azavariana miady eo raha nga fa jaly izay vahoaka. Izy mbola tsy rotsaka tao anatin'ny politika dia tiako izany mba hoe olo-kafa ohatranazy mba hitondra tsy tatana fitondrana aloha. Tetikasany malina be sady izy olona efa manana expérience amin'ilay fitantanana orinasa dia ataoko logika be ngamana hoe vita ny tatana ny Antananarivo. Tetikasa ny aingavy ny fotony ka ny mponinao aminy no mahazo tombony. Paikady tsotra mahomby azo tanterahana tsara ao anatin'ny fotoana fohy tsy miandry mpamatsy vola. Vahaolana maharitra no dinihana anaraka tamin'ny olona maro ary tetikasa matipaika sy voarindra no aroso momban'ny fako. Hovidin'ny commune eny anivon'ny Fokotany voatondro ary amin'ny vidiny voadinika ny fako. Marina fa misy toerana manokana andraisana ireny fako ireny. Mino fa raha io programme io tanteraka dia adio ireo toerana feno fako ary azo asa maharitra ireo sahirana. Paikady tsotra sady mahomby azo tanterahina teny hierana ny fomba fiasa mitsangana soraty ny tantara arovy ny vatonao fidio ny vato laharana roa Madavision.
vahoakana Antananarivo miarabantsika rehetra. Iresaka momba ny lalana isika. Anisan'ny olana lehibe eto Antananarivo ny fitohanan'ny fiara. Eo ihany koa ireo lavadavaka rehetra izay hita manerana ny lalana eto Antananarivo renivohitra. Hitondra vahaolana mikasika an'ireo fitohanan'ny fiarakodia sy ny fanampenana ny lavaka eto amin'ny lalana Antananarivo renivohitra ny tenako. Voalohany amin'izany hatsaraintsika ny lalana. Ohatra hoe tapenana ny lavaka, ho alebiazina ny lalana. Faharoa, ametraka foto-drafitr'asa tika mba hialana amin'ny fitohanan'ny fiarakodia. Ohatra ny any amin'ny tany mandroso dia ampiasitsika ny échangeur izay amin'ny toerana misy rond-point. Ohatra amin'izany ny eny amin'ny rond-point Nanosy-Zato sy ny rond-point Andotapenaka. Anisan'ny manelingelina ihany koa ny tsy fahampian'ny parking dia anangana parking manara-penitra mba tsy hisian'ny fitohanan'ny fiarakodia eto Antananarivo. Ny atongavana amin'izay dia Fidiora Gerson Nicole Véronique laharana 5 ao amin'ny bulletin unique. Anangana ho an'ny taranaka faramadimy isika. Mitohy hatrany ato anatin'ny logité isika amin'izao fotoan'izao iresaka ny trangam-piarahamonina isika sy ny oyanao afaka fotoana fohy fa anisany vaovao lehibe ho an'ny androany indrindra ho an'ireo ankizy izay nanala izay fanadinan'izay ny fivoahan'ny valin'ny mpanadinana CEPE. Araka ny fantatra rizadaina dia androany tamin'ny 10 ariva no nivoaka ny valim-panadinana CEPE ho an'ny Antananarivo renivohitra. Raha ho an'ny tetsy amin'ny CEG Antanimena manokana dia marobe ireo tonga nijery izay valim-panadinana izay tamin'ity ariva ity. Fantatra moa fa miisa 570 sy arivo ireo ankizy afaka fanadinana CEPE 6e teny anivon'ity fohy be fanadinana ity. Hoarahantsika atao anatiny ity sombitsombiny ity ary hoe nanahoana ny fizotry ny nandraisana ireo ankizy izay afaka fanadinana ny vokatra tena toerana. Ie dia tsara moa izany ny manamarika fa miisa 570 ireo ankizy afaka 6e ary miisa 900 kosa ireo afaka CEPE dia mirary ireo ankizy ireo moa izany ho lasa lavitra eo amin'izay sehatra ny fianarana izay. Ary dia mamerina fiarabanina ho an'ireo rehetra izay afaka n'izay fanadinana izay mirary soa kosa ho an'ireo izay tsy tafita tamin'ity dingana iray ity. Hiditra ao anatin'ny trangam-piarahamonina indray isika. Mirongatra be amin'izao fotoana ny vaky fasana etsy Ankady Vorobe ny zoma alina lasa teo dia razana 12 indray no tsy hita tamina fasana teny antoerana ary mitatitra izay vaovao izay ihany koa Idrery Edouard. Hatairana ny anty fianakavian'ity raha nareny zavantranga teny Ampahitroso Firaisana ao amin'ny komina Ambanivohitra Ankady Vorobe nisy namaky ny fasandrazana. Araka ny fanazavana dia fianakaviana ny alolalana tamin'ny fandevenana tokony ho ataon'izy zoma teo no nahita ilay otafady. Rehefa nijerena dia saika tsy hita avokoa ireo razana maina tao amin'ny fasana. Rehefa nijerena ilay izy dia niisa teo amin'ny 5 teo fa nisy razanalena kosa zany anankiroa na telo tsy nikitehany zareo mihitsy zany izy io. Dia le 42 zany naparitany daholo ny sasany nalay ny vovoka moa anararany teny daholo zany dia ireo nirofinay dia nifonosinay lamba satria efa tsy fantatra intsony hoe izy ity na izy ity zany. Zay. Dia teo ampita koa zany nisy fasana anankiray ovakindry zareo fa saingy tsy fantatra zany hoe firy ny lasa teo satria ny tompony zany mbola tsy tonga. Tamin'ny volana Novambra no nisy fandevenana farany teo anivon'ity fianakavian'ity. Taorin'io dia tsy nisy fotoana nanaraha-maso loatra izy ireo. Tato ato dia nirongatra tokoa ny vaky fasana teny Ankady Vorobe. Tena mampalahelo satria tsy ny anay ihany zany fa rehefa nanontany an'ilay président am-pokotany zany zay dia tena betsaka mihitsy zany le fasana vaky eny zany zao. Tsy eo aminay ihany zany fa tena manodididina zany betsaka le izy zany.
reta amin'ity fianakavian'ity ihany koa fa nisy fasana iray vaky teo akaiky teo manapirofo ny fisotasotan'ireo tsy matahotody amin'ny toeran'iny zao tranga zao nandray an-tanana ny raharaha ny zandarmaria-pirenena eny Fianararivo. Any Fianarantsoa indray kosa taorian'ny famaizany université izay nafatesana olona iray dia fantatra indray zao fatao mamanina Fianarantsoa dia camion citerne roa no nirehitra vokatry ny court-circuit ny batterie no heverin'ny zandarmaria-pirenena ho fototry izay firehetana izay olona iray no naratra tamin'izao loza izao tsy nisy kosa ny maty so fa tsy nisy solika tao anatin'ireo citerne ireo fa raha izay dia mety zava-doza kokoa noho izao no nitranga tany amin'ity toerana ity tsy mitatra firy ny afo tao anatin'ny ora roa no ny fehezan'ny mpamonjy voina sy ny pompier adema an'izay loza izay tao mamanina Fianarantsoa. Ny sary moa dia sary izay nalaintsika teo anivon'ny tambajotra eo amin'ny internet. Hiditra ao anatin'ny resadresaka sy ny fametrahana fanontaniana indray sika ao anatin'ny Oy Ianao. Iza no anaran'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta izay indray no nanontaniana ireo olona sendra ny mpanao gazety ny Louis tamin'ity androany ity ndao raha tsika vetrany ary hoe inona no navaliny ireto olona ireto. Inona no tena anjara asan'izany Prime Ministre izany? Ohatra hoe ny anjaran'izany Prime Ministre izany zao mba hoe manasoa ny vahoaka. Ary iza ny anaran'ny Prime Ministre antsika? Ny anaran'ny Prime Ministre antsika zao maninona Arinarivo izy teo. Fantatra lava hoe iza ny anaran'ny Prime Ministre amin'izao? Tena tsy fantatro. Tsy fantatro, tsy adisiko tele izy. Tsy dia fantatra datsy ho anarany vaovao. Tena tsy fantatsika. Iza raha misy ny anaran'ny Prime Ministre antsika amin'izao? Generaly Ravelonarivo. Prime Ministre? Tsy fantako. Iza moa ny anaran'ny Prime Ministre antsika amin'izao? Tsy fantatro izy. Tena koa. Prime Ministre malagasy. Izy moa izy teo izy moa teleranga botaboty tsy fantatro ny anaran'izy iny. Jean Ravelonarivo izay no tena marina ho an'ireo rehetra izay mety hoe tsy nafantatra nisy ihany nafantatra azy teo dia atao hoe vitsivitsy ihany aza aloha hatreto izany no mahafantatra ny tena anaran'izay Prime Ministre tsika efa volana maromaro rehefa matetetika resahana ihany izay anarana izay na Général Jean Ravelonarivo ihany koa mety hiantsona anazy. Hiato kely indray aloha sika hiresaka ny ireto vaovao isan-karazany varotra ireto misy ihany koa ny tapany faharoa amin'ny dokam-barotra miontsika afaka minitra vitsy. This shit that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Amin'izao ririny zao dia misy tolotra vaovao indray tolotra biongana reo mpanjifa ny Koeta Lookin 3D izany hoe rehefa jerena izy dia ohatrany hoe mivaingana ilay sary visuellement zany. Dia ny ao anatin'ilay paka misy couette, des housses de couette, des draps, 2 places zany le izy mety foana izy na 4 places ary le fandriana satria ny habeany lehibe dia lehibe. Ny couette zao 2m50 sur 2m50 zay ny couette sy ny housse de couette dia ny drap 2m30 sur 2m dia miaraka amin'ny 2 têtes d'oreiller le izy sahaza ho an'ny olona rehetra zany izy na ho an'ny lehibe na ho an'ny tanora na ho an'ny ankizy. Ho an'ny lehibe zao misy karazana motifa voninkazo dia ho an'ny tanora misy karazana marque misy hoe Louis Vuitton, Burberry, Gucci, Chanel. You talk dirty to me.
dia ho an'ny ankizy a misy Hello Kitty a dia Paul Frank. Dia mampiavaka ny le couette io zany amin'ny couette rehetra zany a dia le motifany zany a efa motifa 2015 daholo sady moderna no ohatrany 3D izy rehefa jerena dia lambany a coton matevina. Manentana antsika zany a ho tonga ny Bianga, ny toerana misy anay zany a dia Andravoahangy ambony a, eo amin'ny boulangerie Epidore midina amin'ny lalana Sens Unique io a dia juste 50 mètres a misy hoe relokiny be Bianga dia ao misy anay a. Remember when you tried to write me off? Remember when you thought I'd take a loss? Don't you remember you thought that I would need you? Follow procedure. Remember oh wait you got amnesia. Reto ny contact azahoanareo amin'ny Bianga 033 32 009 07 033 02 00 127. Pas à pas, la télé-réalité numéro 1 avec Telma. Telma, safidy numéro 1 malagasy. Ouvre du bonheur et deviens une star avec Coca-Cola et Pas à pas. Namnya tondo zeng namnya lingi Nyeri tu misari charina Tera noza ai, mino noza ai Andremani trainuku, mino noza ai Merci beaucoup. Dia amin'ny asabotsy amin'ny herin'ny toy izao izany no fotoanantsika amin'izay fandarana voalohany ny pazapa izay fa mbola mitohy hatramin'ny logité anaraka ny SOS indray sika mialoha ny anaran'ny insolite. Zazavavikely roa taona voan'ilay aretina antsoina hoe hydrocéphalie izany hoe misy rano ao anaty lohany ka mahatonga izay miteraka fifitosana lehibe dia lehibe mila fanampiana aingana ity zazavavikely ity amin'ny fitsaboana azy andao rahantsika vetrany ary ny mombamomba azy. Mialy zazavavikely roa taona mivonto avy telo eny lohany satria misy rano araka izao hitantsika amin'ny sary izao mavesatra amin'ny vantany fivitosana io ka tsy afaka mandeha izy fa trotroana foana tany miobary sambaina-Antsirabe no nisy ny ray aman-dreny mialy fony nitondra voankaziny reniny somary ambanivohitra ilay toerany ka tsy misy fitaovana ahafana manao ekografia na dia ny safo ara-dalàna azy ilanto reniny rehefa nety zaza ny reniny vao hitany rasasy fa ho sary-piterahana any ka nalefany namonjy hôpitaly tany Antsirabe avy hatrany. Izy zany tsy tsiaritra fa izy misafo foana nefa tsy tsapa-teo amin'ny reniny zany zay le hoe tsy ho sary-piterahana le reniny fa nandreniny ary natanjaka tsara fa rehefa teraka amin'izay izy vao teraka amin'izay izay vao hitan'ny rasazy tao aminay zany hoe tany ambanivohitra hoe sary-piterahana fa tsy vita eto fa lefa ny Antsirabe dia moa zay dia namonjy naka ny Antsirabe zany dia ny taony tsy maintsy didiana tsy maintsy operena dia ny didiana ny reniny zany miteraka azy.
misy fotoana mihetsika krizy be mialy ka voaterina hiditra hôpitaly misy olona tsara sitrapona nampy azy ireo tamin'izany raha nambaran-dreniny na izany azy efatrandro taorianan'izay dia nalefa mpitsabon'ody izy telo mianaka kely efa nandeha teny amin'ny Mercy Ships ihany koa izy reto saingy tsy afaka nandray azy mpitsabo satria hoe tsy manao fandidinany amin'ny loha izy ireo. Tsy nahazaka an'ilay fofona olona be zany izy nefa nilahatra tery an'ilay Mercy Ships zay dia nanomboka ny antsika krizy izy dia mifanintona be tena mifanintona mihitsy ohatr'izao daholo na ny tanana na ny tongony amin'io dia izy nefa mamay be misy hafanana dia teo zany zay ny tena hoe niezaka nanatona an'ilay dokotera leto amin'ny Mercy Ships nangataka tamin'ilay vahoaka hoe alohaloha zay mba hiditra koa na dia mba nakalomena an'ilay zaza mifanintona ihany ary dia tsy nentina indraindra zareo. Dia teo hoe zany dia nitoa dia niarandrahina daholo ilay vahoaka niaraka taminay dia sasany antso mpanao gazety dia sasany naka sary dia sasany tetsona nanao tsipepaka hoe loatsika mba hanangona an'izay foy dia fasanany zareo any hôpitaly. Dia io le efa vonona hoe hitsabo io ny vola lany tao efa niraraka ny tena amin'izao tonga dia zéro ny zaza nefa tsy voatsatsy niraisatsy hoe tsy azo dedinareo no zareo eo zany. Ny antony zany lazay efa betsaka loatra zany le rano dia raha hotiditsika izy ozy mety tsy ho zakany tsibony mandevasana an'le rano anatiny dia tsy azo nydidina zany zany tsy azo nydidina nefa na izany zany ary mitady vahaolana koa. Mpamboly sy mpivarotra hani-masaka any Andrenivohitra izy mivady tsy ampinenty-manana araka izany hatramin'ny naterahany mialy kely no efa nitsaboana azy tsy lasaky ny 5 tapitrisa ny vola lan'ny fianakaviana nentina ny karakarana azy hatreto mbola tsy nahitambokatra izany. Dia zay zao mba angatahana hoe fanampiana fa malala-tanana zany indrindra fa avy amin'ny vadiny filoam-pirenena ny vanga Rajaonary Mampianina dia mba mangataka fanampiana fa amin'ny vahoaka zany zay avy amin'izay malala-tanana. Izay ny mahakasika an'iny resaka ny vaovao avy any ivelany indray sika ao anatin'ny insolite. Resantsika ankizy kely iray Ie, Jang Junho izay no anaran'ity zazalahy kely iray ity 3 taona monja izy ary isan'ireo nandrianjara tao anatin'ilay fandaharana Amazing Chinese zany hoe tany Chine tany rahantsika tao anatin'ity insolite ity avy hatrany ary inona no mampiavaka an'ity zazalahy ity. 有请下一位。 Mbola vao 3 taona monja ity zazalahy kely iray ity ary azo lazaina fa manana ny lazany manerana an'izao tontolo izao. Jang Junho no anarany, teratany Snow, isan'ireo nandray anjara tao anatin'ilay fandaharana Amazing Chinese izay nampitondra gaga ireo mpitsara sy mpijery maro be. 大家好，我叫张俊好，我今年3岁了，我来自山东淄博，这是我的宝贝，我要和我的宝贝一起表演节目。 Tsy ny fahaizany mandihy akory no nahavarianany maro teto fa noho izy kely taona nefa dia hainy avokoa ny fomba fandihy ireo hira ny fanesy na sainy nalefan'ireo mpitsara izay nahitana ny Jet Li mpilalao horonantsary mihetsika malaza. 我帮你按音乐是吗？是。没问题，来来来。哎呀！
samy afapo tamin'ny fampisehoana nataon'ny Jang Jen-ho avokoa moa ireo mpitsara teto ary nanontaniana izy ireo ity farany hoe inona no antony ny safidiana ny dia no natao nandritra ity fifananana ity. Sotra ny valiteniny, tiako ny mandia, faly mamanay rehefa mandia ary notenen'ny mamanay tamiko hoe rehefa faly ny olona dia izay no atao hoe fahasambarana. Ka nofinofiko dia ny ampifalifaly ny olona satria rehefa faly izy ireo dia faly ihany koa za. Dia mirary hafaliana sy atsikitsiky antsika rehetra ihany koa hiditra anatin'ny fanatanjahantena andrasika. Dia mbola ny vaovao ny lalaon'ny nosy hatrany no mibahana anisan'ny taranja izay hoentina ao anatin'izay lalaon'ny nosy atao atsila réunion izay ny judo amin'ny isika eto Madagasikara sy isika malagasy dia anisan'ny sangany amin'izay taranja judo izay ka dia nandefa judoka miisa 13 mianadahy mba handrombaka medaly betsaka ihany koa isika araka izao tatitry Andrilalena Andriamasao. Judoka 13 mianadahy no voasafidy andeha hiaro amin'ny voninahitry Madagasikara amin'ny lalaon'ny nosy atao amin'ny La Réunion ny ray ka hatramin'ny 9 aogositra ho avy izao. Judoka malagasy izay voatsonga tamin'ireo mpikatroka miisa 9 niatrika amin'ny fampifondronana sady ampifanomanantena tsara raha teo. 13 zany ny mpikatrokantsika andeha amin'izao 7 ny vehivavy 9 ny lehilahy zany hoe ao amin'ny lehilahy zany misy kategoria iray tsy ananantsika olona dia ny plus 200 ny fanantenanay aloha hatreto tokony azo metay zareo. Ary dia iny ihany koa ny antsika amaranana ny logité ho an'ny androany mirary soan'ireo mpilalao fanatanjahantena rehetra ho any amin'ny lalaon'ny nosy sika ary mbola hitohy hatrany ihany koa ny fanarahana ny vaovaon'ireo malagasy andeha ho atsy La Réunion mialoha sy mandritra izay lalaon'ny nosy izay amin'ny alatsinainy indray ny fotoanantsika manaraka toy ny mazatra amin'ny fitora sasany mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra. Veloma tompoko. La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Tsara ny Yellow Band. Matsiro coucou. Ma fille chérie. Le goût encore plus goûteux du beurre dans le JT avec Yellow Band. Dans le Z-Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny tendancy réalité miaraka amin'ny logité. Extra propre? Tsy manimba lamba mihitsy. Extra propre, tompony fahadiovana. Ity yaourt authentique, naturellement très bon. Mahazo hery sy tanjaka isan'andro miaraka amin'ny yaourt ity atao anatin'ny logité.